Nisy ny drafitra izay natolotry ny vondrona iraisam-pirenena entina mahana ny krizy. Misy eto amin'ny firenena mba hatongavana ihany koa any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Ahitana teboka fito izany drafitra izany ary anisan'ny manana andraikitra goavana fampiarana izany ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina. Namoaka drafitra heveriny fa ahafahana mamany krizy ary mampizotra araka ny tokony ho izy ny firosoana ny fifidianana eto Madagasikara ny vondron'ny mpanelanelana na ny JICM. Ao anatin'izany drafitra izany no hanasongadina ireo teboka fito mirakotra amin'ny fepetra-takiana. Isan'izany ny fitakiana manokana izay mavezabezatra mianteva mivantana amin'ny filohan'ny tetezamita ary mitaky ny fandraisany fanapahan-kevitra hatramin'ny faran'ny volana Jolay 2024 izao. Takian'ny vondrona mpanelanelana ny amohan'ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina didy tsy volana anitsiana ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana mba ahafahan'ireo kandidà nirotsaka ho filoham-pirenena misintona sitrapo ny filatsahako hovidiny. Takian'ny vondrona mpanelanelana ihany koa ny amohan'ny filohan'ny tetezamita didy tsy volana hanavaozana ny rafitry ny fitsarana manokana momba ny fifidianana. Fanavaozana ity ratsa-pitsarana misana ny fifidianana ity mba hiantohana ny tsy fitanilana ny fanatanterahana ny asany ary hamerenana ny fitokisan'ny rehetra azy amin'ny alalan'ny fananany fahaleovantena amin'ny fanapahan-kevitra raisiny. Takiana toy izany ihany koa ny ilazan'Andriamatoa Andrajoelina tsy misy fepetra ny fisitahany tsy ho anisan'ny kandidà filoham-pirenena kitsipo ary tsy miankina amin'ny fialan'ny kandidà hafa. Voakasika amin'ity drafitra naroso ny vondron'ny mpanelanelana ity ihany koa ny fanadiovana sy ny fanavaozana ny listitr'ireo kandidà mpilatsaka hovidiana. Ny fitsarana manokana momba ny fifidianana no mamoaka azy rehefa miala ireo kandidà misitaka sitrapo sy ireo kandidà izay tsy mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna amin'ny filatsahako hovidiana. Efa mampitandrina ny mpanao politika malagasy ny vondron'ny mpanelanelana nandritra ny iraka nataon'ny herinandro lasa teo fa ho voakasika ny fanazazina avokoa ireo olona rehetra toy ny fianakaviana akaiky, mpiara-miombona antoka na mpiara-mikatroka ara-politika ka mety mandray anjara mivantana na akolaka amin'ny fanakatsakanana ny fampizorana ny fifidianana.